faly mirabantsika rehetra indray a ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra. Androantsika iresaka manokana ny fanamboaran'Andriamanitra, iresaka amin'ny fanamboaran'Andriamanitra. Itsika kristianina matetika itsika efa tena zanak'Andriamanitra maika foana amin'ny fananganana sy ny fanarenana. Fa ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe indro aho izy aniraka anao anokotra, andrava, androdana, anjera, nefa kosa izy anorona, anangana dia amboly. Inona dikan'izany teny izany? Alohan'ny fananganana ry havana, alohan'ny fanarenana dia misy fanongotana, misy fandravana, misy fandravana. Ary zay ny zavatra ho resahantsika androany hoe ny toe-pontsika indrindraindrindra, satria toe-po io zavatra resahana io a, toe-po io resahana ny ao anaty baiboly io. Misy toe-po mila harodana ao anatitsika, misy toe-po mila ravana ao anatitsika, misy toe-po mila ongotana sy mila miongotra ao anatitsika aloha. Tadiny tsara ravana fa raha anangana raha misy trano anankiray, tranon-drava, tsy afaka hanangana trano eo mihitsy tsika raha tsy deblaena tsara, atao madio tsara, alana daholo aloha, ongotana hatramin'ny fotony aloha le trano teo taloha. Zay vao manangana vaovao indray. Ndray tsika ry havana maika ny hitsangana, maika no hatsangana, maika fananganana ary mitady fananganana, tsy ratsy zany akory. Fa androany kosa iresaka fandravana aloha, iresaka fanongotana aloha, satria misy zavatra tian'Andriamanitra ongotana ao amintsika. Ary zany fanongotana sy fandravana zany dia fitiavana zany, satria alohan'ny Andriamanitra fitiavana no manangana antsika, tena manangana izy. Fa raha teo tsara fotsitsika dia misy zavatra ongotan'Andriamanitra ao. Be dia be loatra ny kristianina ry havana, zay satria tsy tsara fototra ao amin'i Jesosy Kristy, satria tsy mafiorina ao amin'i Jesosy Kristy, fa maika fotsiny amin'ny zavatra hita maso, maika amin'ny fananganana hita maso, fa tsy ilay fananganana ilay tena trano fanahy. Vato velona ozy izy ny ten'Andriamanitra, trano fanahy. Tsy maika amin'izay fananganana ilay trano fanahy zay, fa maika amin'ilay fananganana ety ivelany fotsiny. Ary rehefa tena sendra rivotra amin'ny fofofo dia mirodana ry havana. Rehefa tena rivotra amin'ny fofofo dia manjary mirodana. Fa androany a tena iresaka hoe Andriamanitra rehefa hanangana dia manongotra izy aloha, manongotra ny zavatra rehetra eo amintsika, manongotra ny zavatra rehetra. Misy processus lavabe io tena marina zany. Fa nefa kosa ny tena ongotan'Andriamanitra voalohany androany tsy ny zavatra ivelany, fa le tena fakany, lay tena zavatra ao anatin'ny fotsika zay manakana an'Andriamanitra sy ny fitiavana, tsy orona maharitra sy mitoetra ao anatitsika. Anisan'ny zavatra tena ongotan'Andriamanitra tiany ongotana voalohany indrindra ry havana, ny avonavona, orgueil. Tian'Andriamanitra ongotana voalohany indrindra ny fitiavantsika mandeha amin'ny herin'ny tenantsika, zany no anisan'ny avonavona voalohany. Tian'Andriamanitra ongotana voalohany ao anatitsika ny fatokisantsika tena sy ny fianteherantsika amin'ny herin'ny tenantsika, zany ny tena avonavona zany. Satria Andriamanitra efa manolotra teo amin'ny azo fijaliana hoe vita, fa tsika nony amin'ny avonavontsika, nony amin'ny zavatra maro isan-karazany, dia metehatra ihany amin'ny herin'ny tenantsika, metehatra amin'ny herin'ny tenantsika tsika. Fa saingy izao mitady an'Andriamanitra tsika ho mpamonjy indraindray, dia rehefa misy zavatra ilaitsika amin'ny zavatra hita maso, mety misy olantsika, mety misy kosa, mety misy tsy fananam-bola, mety misy aretina, mety misy zavatra, mety misy olana ditra matsy ny zavatra maro isan-karazany, dia mitady fanarenana sy fananganana ponctuel amin'ireny tsika. Fa ny ao anatitsika ao tsy miongotra
lay tena fakany zay le niteneniko foana hoe la endrim-pahafatesana la endrim-pahafatesana ny problema atsika iny no lasa itadiavantsika fananganana la endrim-pahafatesana fa ny tena fototsy olatsika de lay fahafatesana zay fisarahana amin'andriamanitra ary le fahafatesana fisarahana amin'andriamanitra ao anatin'ny fotsika iny satria lay fahafatesana fisarahana amin'andriamanitra io lay lasa itsika maly o tena lasa tsika indépendant lasa tsika tsy matoky afa-tsy miery ny tenatsika lay tsika lasa mpamonjy ny tenatsika lay tsika lasa tompo ny tenatsika lay tsika lasa itsika ihany manao zavatra rehetra amin'ny hery ny tenatsika fa androany ry havana iresaka amitsika hoe lay fahafatesana mihitsy aloha le fahafatesana mihitsy aloha mila miongotra mihitsy aloha hatramin'ny fakany lay avinavina ao anatiny fotsika miongotra mihitsy aloha hatramin'ny fakany ary mila miaiky resitsika eo anatrehan' Jesosy Kristy mila miaiky ny faharesentsika tsika aloha zay vo afaka omen'Andriamanitra tsika ny fandresena fananganana mila manaiky tsika mila miaiky ny fahadalatsika tsika zay vo afaka mitoetra ao anatsika Kristy fahendrena tadio ravana fa mila mino sy miaiky aloha tsika an'izany otatsika zany azavay kely mila miaiky ny ota tsy promesy araky ny nataon'ny zanak'Israely hoe zay teny anao Andriamanitra hoe de ataonay daholy de manao promesy tsia ny miaiky tsy manao promesy eo anatrehan'Andriamanitra fa miaiky eo anatrehan'Andriamanitra ny tena fiabana de miaiky hoe resy Andriamanitra tsy vitako miala am'ty zavatra ty tsy vitako miala am'izao zavatra zao resy aho ary raha tsy manaiky an'izay miaiky ianao hoe resy aho de mamela eloka anao Andriamanitra voavelany elokao efa voavelany elokao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana voavelany elokao mila eketsika fa tsy vitatsika tsy tanterakitsika ny exigence an'Andriamanitra rehetra mila eketsika fa tsy vitatsika tsy tanterakitsika zay zavatra takian'Andriamanitra amitsika fa avonavona raha mbola mitenitsika fa tsy maintsy vitatsika zao tsy maintsy ataotsika zao tsy maintsy ataotsika zao lasa miverina tahaka ny zanak'Israely teo ambodiny tendrombohitra Sinay mila ongotana lay avonavo-po ao anatitsika mila ongotana lay fanandratan-tena ao anatitsika mila ongotana lay fieveran-tena ho zavatra ao anatitsika ka eritreritra fa vitako zao na vitako zao na vitako zao tsia mila miongotra tanteraka hatramin'ny fakany aloha zany mandrodana aloha Jesosy mandrodana izy aloha manjery izy manongotra an'izay zavatra rehetra miivo amin'ny tenatsika io zavatra miivo amin'ny tenatsika io lay fisarahana amin'Andriamanitra io lay fahafatesana ary io no miteraka endrim-pahafatesana satria rehefa ao anatin'izay tsika ao anatin'izay fahafatesana zay tsika raha tadio tsara fa ny lalàna miatra amitsika de zay afafitsika nytsinjaitsika ny lalàna miatra amitsika de lalàna ny ota sy ny fahafatesana ary fahafatesana foana ny tambin'ny ota tadio zany fahafatesana foana ny tambin'ny ota ary ny problema nefany satria miaina ao anatin'izay tsika de lasa manao cycle infernal lasa cycle miverina foana zay endrim-pahafatesana zay satria lay fahafatesana mihitsy ny mbola lay fakany lay fahafatesana mihitsy ny mbola ao anatintsika mbola iainatsika mbola iketsika fa androany tena tetena tena mila miaiky alohatsika hoe tena Jesosy miala ny avonavona rehetra ny olona zany miala avonavony zany tompoko olona tena resy ary olona resy eo anatrehan'i Jesosy Kristy olona mandoalika sy mekohaka eo anatrehan'i Jesosy Kristy ary manaiky hoe resy ianao ny hoeriko ianao ny tanjako ianao ny tomboko ianao ny mpanjakako ianao no Andriamanitra ianao no rehetra momba tsy misy na inona na inona afa-tsy ianao miongotra daholo ny akoatran'izay raha tsy miondrika tanteraka raha tsy manaiky resy tanteraka tahak'izay tsika sarotra amin'ny Andriamanitra ny ananganany atsika
satria lasa miorona eo ambony fasika ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra tsy afaka anorona zavatra eo ambony fasika. Andriamanitra nanorona zavatra, tsy nanorona zavatra fa tsy teo ambonin'i Jesosy Kristy. Vatolampy izy tsy misy mahay fanondrenana fa tsy zao izy de Jesosy Kristy, zany hoe Jesosy Kristy rehetra no fanondrenana. Mila miaiky an'izany tsika, mila miaiky miongotra aloha, ngotana aloha zay avonavona rehetra ao anatsika zay, ka tsy todiatsika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay antokana afaka manangana atsika avy eo. Mila miaiky an'izay tsika. Rehefa avy eo kosa ry havana, io avonavo-po io mila manompokeo, mila mindso miaina ny fanomboana niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niraisinao ny famelan-keloka, mila mindso miaina aloha ny fanomboana niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, zay vao afaka miaina ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Tsisy ny vo ambolenao izy ny tenin'Andriamanitra, tsy mamora tsy milatsaka amin'ny tany aloka maty. Fa raha tsy maty izy de tsy possible zany, tsy afaka maniry. Maty aloha zay vao atsangana tamin'ny maty Kristy, ary tahaka izany tahaky ny vo ianao milatsaka amin'ny tany aloha lo zay vao mivoaka eo maniry indray. Mila miaina n'izany niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany, manombo ny nofo, zany hoe niaraka vomboko tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, zay vao afaka miaina n'izany fitsanganana tamin'ny maty zany, miara-levina, zay vao miaina ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary miaina ny fahavelomany Kristy ao anaty, zay vao afaka mizara n'izany fahavelomany Kristy ao anaty zany. Miaina ny fahavelomany Kristy ao anaty, zay vao afaka ampiasainy Jesosy Kristy anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony, satria zay miasan'i Kristy velona ao anatsika. Manaiky miaiky ety hianatra eo tongotro zay olona omeny Jesosy Kristy anao ampianatra anao, manana fanetretena miaiky miety mianatra aloha, zay vao ampiasainy Jesosy Kristy kosa ho lasa mpampianatra ihany koa, satria Jesosy Kristy ihany no tena mpampianatra. Zany zavatra rehetra zany ry havana de tato tsara, fa mila azotsika zany, fa miongotra aloha ny fanjakan'ny maizina, zay vao afaka miorona ny fanjakan'ny mazava. Ary zay fanjakan'ny maizina zay rehefa tonga ny fanjakan'ny mazava de miala ho azy zay. Tsy ezaka takina amitsika zany akory havana, fa toe-po kosa, toe-po zay miteny aminao hoe tian'Andriamanitra ianao, tia novonjeny ianao, efa nanoloran'ny aina ianao, efa voavela ny elokao rehetra, efa vomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary efa velona ao anatinao Jesosy Kristy. Izy Jesosy Kristy teny no manongotra an'izay teny tsy namboleny rehetra ao anatinao, fa ianao kosa mila manaiky resy mba azon'i Jesosy Kristy tena miasa manangana ny fiainanao kosa. Ny fandrodanana de tsy misy afa-tsy ianao manaiky resy eo anatrehan'i Jesosy Kristy, ianao manaiky fa tsy mitsinona ianao manaiky fa tsy mahavita ninninona ianao eo anatrehany endrim-pahafatesana rehetra zay mitranga amin'ny fiainanao. Na hanovokovoka eo ianao, na hanao ina na hanao ina, tsy mahavita ninninona ny diplomanao, tsy mahavita ninninona ny vola aman-karenanao, tsy mahavita ninninona ny fahaizanao, tsy mahavita ninninona ny fahatsaratarehanao, tsy mahavita ninninona, tsy mahavita ninninona ny firazananao, tsy mahavita ninninona ny position sosialinanao, tsy mahavita ninninona ianao raha tsy misy en Jesosy Kristy. Afaka manandrana ianao, ary zany iny fa efa nanandrana ianao
fa tsy misy fiadanana ozy ny tenin'andriamanitra ao an-dratsy fanahy tsy manam-piadanana ianao satria maninona tsy manam-piadanana satria ilay fiadanana lay herin'ny fiadanana lay Jesosy Kristy fiadanana mihitsy ny tsy ao anatinao ny tsy mitoetra ao anatiny satria misy zavatra tsy miongotra ao satria mandeha amin'ny herin'ny tena tsy miongotra satria mandeha amin'ny fatokisa-tena androany teteny anao Jesosy manekeresy eo anatrehana efa niara nomboana tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana ianao efa voavelana elokao efa nitsangana tamin'ny maty Kristy ny velona ao anatinao ary izy ny manongotra manjery mandrodana ary izy koa manangana manorina fa raha tena miorina eo ambony Jesosy Kristy ianao de ho hitanao ny heriny zany ho hitanao ny heriny zany Jesosy Kristy zany ho hitanao ny heriny zany fitsanganany Jesosy Kristy tamat'izany ary ho hitanao ny heriny zany hoe Kristy velona ao anatinao zay miasa eo amin'ny fiainanao ary de ho hitanao fa ho ampiasainy Jesosy Kristy anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tokony ary apetraky Jesosy Kristy eo am-bavanao ihany koa ny teny zay manjery mandrodana nefa ihany koa manoro manangana ny voninahitra ao an' Jesosy Kristy lay nomboana tamin'ny azo fijaliana nitsangana tamin'ny maty niakatra ary niverina indray ka velona ao anatinao mihina ary manao zavatra rehetra ho fitoerany tokony voninahitra ho an' Jesosy Kristy